Bonjour daholo. Teny anglisy week 2, izany hoe semaine faharoa. Ny ataontsika androany dia teny anankitelo izay atao hoe teny condition. Condition zany a zavatra tsy sûr. Izy telo dia hoe should, could, would. Le L amin'ireo zany a silon daholo, tsy tononona daholo le L fa tonga dia le D. Dikan'ilay should zany a raha amin'ny teny gasy dia hoe tokony. Raha norevitra ianao hoe tokony hanao ohatr'izao dia mampiasa an'ilay should, ohatra hoe you should do this. Raha ilay could indray a dia avy amin'ny hoe afaka na hoe pouvoir. Dikan'izany misy foana ilay hevitra hoe afaka ambadika fa nefa ny condition. Raha amin'ny teny français dia hoe pourrait. Anatin'ny fehezanteny izy ohatra hoe I could go tomorrow. Dikan'izany a je pourrais aller demain na hoe mety ho afaka za rapitso. Le would indray a dia avy amin'ny will. Will zany laza ho avy. Donc zany ho avy a sady condition zany le would. Ohatra I would be happy. Izay midika hoe ho faly za raha teboka anankitelo. Ambadika misy condition satria would no nampiasainao. Entre parenthèse kely farany a, raha ohatra ka te hiteny an'ireo teny anankitelo ireo ianao amin'ny passé, amin'ny taloha zany, dia manampy fotsiny hoe have. Should have, could have, would have. Dia efa passé zany. Misaotra betsaka nijery a, fampianarana teny anglisy izay atao isaky ny alatsinainy. Amin'ny YouTube efa io hitanao io le page a, ataovy j'aime izy, arôly izy, ataovy subscription izy a, amin'izay hitanareo daholo rehefa misy vidéo mivoaka, mahazo notification tena mamy tsara dia milay nareo. Yo.